voalohany eto Madagasikara no ananganany groupe SMTP ny toerana famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro sy ny fampiasana ny groupe électrogène mitambatra. Maeva tanàna no ametrahany izany fitoerana izany any amin'ny faraparan'ny taona 2024 iray amin'ireo tetikasa izay ho tanterahan'ny vondrona ihany koa raha araka nambarany David Ralambo Fringy, tompona ndraikitra voalohany eo anivon'ny orinasa ID Motors nandritra ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy izany trano mpivarotana fiarakodia izany no Maririvo. Tafiditra ao anatin'ny vondrona SMTP mantsy io ID Motors io ary hivarotra fiara marque Dongfeng sy ny Komatsu. Komatsu détient 60% de part de marché sur le marché japonais face aux autres constructeurs et se positionne au deuxième rang mondial. Comme je vous le disais, Komatsu entend aujourd'hui développer ses marchés extérieurs et c'est pour ça que nous sommes là. La division Komatsu d'ID Motors est dirigée par un ingénieur qualifié qui a été formé en Afrique du Sud dans les locaux de Komatsu South Africa. Nous intervenons dans les domaines liés à cette activité sans restriction. Inspection et diagnostic du parc existant, entretien et réparation, vente de pièces de consommables, vente de matériel neuf et d'occasion. ID Motors est également le représentant officiel pour Madagascar de Dongfeng Motors, géant de l'automobile chinoise, doté d'une autorité très forte sur le marché local, fondée en 1969, basée à Wuhan. Dongfeng est le numéro 2 du marché chinois et se place parmi les 10 marques dont la croissance est la plus forte en Chine. Dongfeng possède une importante expérience dans le domaine des co-entreprises ainsi que dans l'assemblage et la commercialisation de véhicules. Akoatra ny fivarotana nefa dia mbola jeren'ny orinasa ID Motors manokana ihany koa ny fikarakarana ireo fiara na ny service après-vente no fanina manokana tany Chine moa ireo mpiasa izay miandraikitra an'izany. Raha fiara ho andavanandro moa no vokarin'ny orinasa Snow Dongfeng dia mpamokatra ireo fiara ampiasaina amin'ny fikarohana renakibon'ny tany kosa ny orinasa Komatsu.